Raka nefa nambarantsika teny am-piandohana moa dia tsy iza fa i Jeneraly Ramakavelo Désiré izay ministra ny fiarovam-pirenena teo aloha mpahay tantara ary mpanabe ihany koa no vahintsika ato anatin'ny fandarana hadiefitra ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana mikasika amin'izay ilay hoe malagasy izay tsy misitraka ny tany izay lazaina fa hoe any malagasy izay. Ny hevitra aloha dia tsotra tena mahaminatra olona mihitsy zany hoe ny tany razanao vahiny no omenao azy. Efa tsy fitiny ary ny hoe misy ady dia lasa zanatany fa tsisy ady dia ankitsy-po zao no anomezanao ny taninao vahiny zao zao mahita fotsiny reo hoe lasa ny Maorisiana dia tena lasa mieritreritra mihitsy fa ho atao hoe sy ty firenetsika ty re olona mandeha any amin'ny io zao vao miteny madama itsy hoe misy mitrandraka bokisita tsy mahazo lalana vintina-tsono zany ny aminao zay olona te hitrandraka eto zany dia tonga fatany loatra makony le fahalemena sy le tsy fisin'ny fanarahan-dalàna eto Madagasikara sako ny teny zany ny lalàna misy fa ny fampiarana azy tsy ao mihitsy dia lasa le vahiny mihitsy ny tena mitavana ny arena dia le malagasy tena lasa vahiny eto amin'ny tany mandeha zao vavetivety nandeha tany amin'ny faritanytany dia gaga fotsiny ianao mahita toerana anankiray zay ianao indray ny vahiny ao amin'le tany ny malagasy efa mitenin'le fitenin'le firenena tompona orinasa ao tompoko hatramin'ny olona madinika mahay teny zareo daholo dia ianao ny gaga fotsiny mianana dia nda miteny aminao aza le malagasy indraindray dia mbola le tenin'le vahiny ataony aminao dia zay ny gagasy dia eo zareo fa ohatra meme fotsiny fa mbola tsy avy hatrany dia teny gasy ny teneny aminao fa teny frantsay. Fa le mpitondra ave zany aminao no mivarotra tandrazana sa ny malagasy mihitsy ko inona moa no mahamenatra amin'ny teniny zany le olona rehefa mianao ny vahiny ka ina indray natao hoe amomena tsy mivarotra ave zany tsy fitoram-bato anie zany taiza mbola nahazo vahana be ohatr'izao ny vahiny oviana tamin'ny repoblika fahafiry no tena hoe tena mitavana mihitsy zany tena tena za zao vao vetivety androany nefa efa hatramin'ny heriteo za fa aza na diso ny vahiniko azy hoe misy lalàna mivoaka miverina hoe azo averina amin'ny colon tany ore olona fa fomba nanahoana ny nazahoany colon io tamin'ny tena hoe fanososena zany angeny nampiasan'izany ataontsika hoe vevesy re olona zany nampiasan'izany hoe tsina panama ny mderema tsy ny sisa ny fanososena ny zon'ny malagasy dia zao indray dia ianao no manaiky hoe verina dia hoe avereno amin'ny colon fa ino ny ty tsy haiko hoe mampiteniteny foana farany